havana malala anisan'ny fifaliana mandrakariva no ionana amin'ity fotoana ity na dia mielanielana zay isika araky mifanambarana matetika dia azo antoka fa ny fahasoavan'andriamanitra mampiray atsika tafaray isika ary inona fa hitoetra ao anatin'ny tokantrano ane ny fitantanan'andriamanitra. Resaka momba ny fahasambarana no resahana, resaka fanompona mitoetra mandrakariva no resahina. Ka rehefa nyresaka isika momba ny tantaran'i Joba dia iresaka tsy ambarantelo vitsivitsy isika momba n'izany afatra izany, ahatonga ny tsiraray avy ihany koa andray fanapahan-kevitra momba nyity fiarahana amin'Andriamanitra ity. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny handraisantsika izany afatra izany. Ny dera ny saotra voninahitra tompo avoa indrindra no asandratray amin'ity androany ity. Satria mitahiry ny ainay ianao, mitahiry ny fanahinay ihany koa. Ka afaka miandrandra eto anatrehanao ny mba ho tahina amin'ny lafim-piainana rehetra. Misaotra anao zay satria nomenao fotoana indray mba hiainona ny tenao n'ity androany ity. Enganeka ho toy ny hanitra sarobidy mamerovero eo amin'ny fiainanay ny teninao zay mikasika ny fiainanay. Amin'izao fotoan'izao dia mitondra mbavaka tompo ny mba anokafanao ny sainay, ny fonay, ny maizy anay ka hitoetra ao am-ponay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Fanompona zay niarahan'i Joba tamin'Andriamanitra. Io no tsy ambarantelo ry havana malala zay tena nampiavaka tamin'ny fotoan'andro fa i Joba dia sakay zan'Andriamanitra. Firifiry ny mpandahateny, firifiry ihany koa ny mpandinika soratra masina latsabava fa ny fiainan'i Joba dia tena miavaka satria izy no anisan'ny lehilahy anankiray notombanana ho manana ny maizy azy tsy miova hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misy afatra izay tian'Andriamanitra ho renesina makasika ny fanambarany Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fa efatra ka ny andininy fahasivy. Korintianina voalohany toko fa efatra ka ny andininy fahasivy mivaky toy izao ry havana malala. Fa ataoko fa nasehon'Andriamanitra ho farahidiny zahay apôstôly dia toy izay voaheloka ho vonoina fa izahay dia natao fizahana zao rehetra zao na anjely na olona. Latsabaovan'ny apôstôly Paoly ry havana malala rehefa mametraka diapenina ao anatin'ny soratra masina satria ny fiheveran'izao tontolo izao an'izany hoe mpanompon'Andriamanitra izany dia fiheverana olo miavaka amin'ny sehatra rehetra, na ny fiainam-bavaka voalohany indrindra, na ny fiainana ao anatin'ny tokantrano, indrindra moa fa ny sehatra ara-materialy, ny fananan-karena izay mahatonga an'izao tontolo izao hijery manahoana ny fiainana izany mpanompon'Andriamanitra manompan'Andriamanitra izany. Ary be dia be aza ny te hivadika hiala amin'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra ihany kanefa mahantra sanatrian'izany, na hoe tsy araky ny eritreretiny ny fanambinana izay nyraisiny eo anatrehan'Andriamanitra. Mety misy angamba mpitandrina amin'ity androany ity tsy manana ninonina kory eo amin'ny fiainana. Eny fa na ny fitafiana izay isalorany aza dia toa mangarika satria zany onika zanak'Andriamanitra. Nataon'izao tontolo izao fizaha ny zanak'Andriamanitra. Io ny tsy ambarantaolo zay niainan'ny Paoly ary nahatonga mihitsy fa izao tontolo izao mitodika mijery azy satria mpanompon'Andriamanitra velona. Ity Paoly ity dia nahatonga azy anana fomba fijery fa nataony olona fizaha izay, ary izay no nahatonga azy ametraka dia ampenina ao anatin'ny soratra masina milaza manao hoe fa ataoko fa nasehon'Andriamanitra ho farahidiny izahay. Mpanompon'Andriamanitra izay manompo an'Andriamanitra ny fahafenony kanefa nataon'Andriamanitra farahidiny.
afahafa zany fanambarana zany ary nandray aza te milaza ny any amin'ny ampanompon'andriamanitra sasany fa matoa tratran'izany ianao dia noho ianao zay tsy nitain'andriamanitra. ijao bariavana malala raha nofaritana ny vanim-potoana izay nahatonga fangirifirina be teo aminy dia nahatsapany ty fanambarany paoly ty ihany koa. Nataon'andriamanitra farahidiny izahay ary nataon'izao tontolo izao fizaha ihany koa hoe manahoana ianao sy ny fanomponao. Mbola hijanona eo anaten'andriamanitra ihany ve ianao sy ny fanomponao? Zavatra manokana ary zavatra tsy de mampiraika ny maro ny mihevitra fa mpanompon'andriamanitra dia tsy tokony handalo fahasairanana. Kanefa izany no mitranga. Ity androany ity zany dia izao manompo ianao ary rehefa tratran'ny sedra na tratrin'ny memy na tratrin'ny fangidim-piainana dia miala amin'Andriamanitra. Izany no mahasamihafa antsika ry havana malala. Izany no mahasamihafa n'izao tontolo izao amintsika. Izany no mahasamihafa anyity mponina eto amin'izao tontolo izao ity izay mizara roa. Fa ireo zay manompo an'Andriamanitra rehetra no resahina, ireo mpanompon'Andriamanitra rehefa lalovan'ny fitsapana mahamay ny andaniny dia miala amin'Andriamanitra. Fa ny ankilany kosa toa an'Joba sy Paoly rehefa lalovan'ny fitsapana mahamay dia mifikitra amin'Andriamanitra ary rehefa zany dia tsy misaraka amin'Andriamanitra izany olony zany ho tofan'Andriamanitra fitahina indray. Misy moa ny martiory raha somary jerena angamba ny lalam-piainan'i Paoly dia martiora ny hafarany zany olony zany. Fahasambarana no ambadika zany. Mety tsy araky ny eritreretintsika angamba ny hoe fiafarana manahoana, fa ny asongadina kosa dia izao manana fiafarana tsara na i Paoly aza satria ny lanitra no tanjona no kendreny. Ry havana malala, mety betsaka ny fitaintainana mitranga ary tamin'ity fempotoana ity aza dia mahafinaritra ny dingam-piainana ny zorany Joba. Misy fanambarana ao amin'ny Apokalipsia toko 12 ka ny 17 Apokalipsia 12 17 dia mivaky toy izao no vaky ny ry havana malala. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa mba niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niara-nazera taminy. Dia naharefy eo avy any an-danitra ao nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay niampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra tany an-danitra. Ry havana malala, tsy vo izao akory ny sedrana adi-piainana hafahafa ny fiainana izorana. Na ny fiainana tany an-danitra ihany koa aza dia anompanana fomba fijery miavaka indrindra. Fa hay ty lanitra ity dia lanitra izay nitahiry jiolahy ry havana malala, izay tsy tokony ho hita akory, kanefa fempotoana fo ihany no nisiny zany toe-javatra zany tany an-danitra. Fahasambarana ny aina ny voaka an'Andriamanitra hatrany am-boalohany, ary fahasambarana hatrany ny zorana hatramin'ny fiafarany zay tsy mety hita fiafarany moa zany mandraka ankehitriny. Fa izao no lalovana sedra ihany koa ny lanitra dia ilay Losifera lasa satana. Io anjely anankiray io ry havana malala no niova endrika, niova fijery
ka nahatonga ny lanitra ray manontolo no vaky roa toko, ny ampahany lasa anjelin'ny satana, ny ampahany anjelin'Andriamanitra, ny ady tany an-danitra. Ary Mikaela sy ny anjely ny ary rehefa zany dia nataony didi-pitsarana tsy afaka nipetraka any an-danitra intsony i satana sy ny anjely. Hay na Andriamanitra azy ariavana malala dia mandalo toe-javatra hafahafa toy izany teo amin'ny sehatry ny tantara, kanefa toy ny fiafarana izay tsy mety ratsy fiafara mandrakariva dia ny fiainan'ny lanitra dia toy izany ihany koa ny tian'Andriamanitra itohizany fiainanao. I Joba ny santiona ny diavana malala no efa nisafidy ny anompo an'Andriamanitra, nisafidy amin'ny lalana vaovao, lalana tsara indrindra. Ary mba te-idera ny safidy nomeny satria nitondra fahasambarana ho an'ny fianakaviana, ary fahasambarana ho an'ny vady ihany koa, fahasambarana ho an'ny zanaka. Iny fanampaon'ny fahafatesana ireo zanaka voalohany dia azo antoka fa isy fotoana izay tsy maintsy ampirangarangana Andriamanitra ny fahatombanany ty fahasambarana itika rehefa tonga any an-danitra, dia indreo ihany koa ny zanaky Joba hiaraka. Hay efa lalovan'ny zany fiainany zany na ny zanak'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra aza, indrindra moa fa ny fiainana tany an-danitra tamin'ny vanim-potoana lasa rehetra. I Paoly apôstôly ny fandresantsika teo, i Joba ihany koa ilay mpanompon'Andriamanitra izay nanamparany satana fe-potoana fohy monja izay amelan'Andriamanitra sedra ho amin'ny fiainany, izay tsy tokony andaniana rondoa akory fa toy ny elatra miserana no hanomezan'Andriamanitra ihany koa ny fahafainganany zany fahoriana sy ny fangidina eo amin'ny fiainany zany. Fa ny fomba fijery ny olona manompo an'Andriamanitra dia ilay fahasambarana hatramin'ny tantanan'Andriamanitra azy hatrany am-boalohany sy ny fiafaran'ny fiainana izay mitondra fitahiana. Izany mantso ny toe-tsain'ny lanitra dia ny hatonga azy soanao ho ponina mate-idera, ponina mate-otia, ary miaraka amin'Andriamanitra hatramin'ny farany isika. Ankehitriny angamba mety misy fianakaviana matsiahy ny havany satria nipaony fahafatesana ny ray ao anatin'ny fianakaviana, ilazana sy nandatsana an'Andriamanitra angamba tamin'ny fotoana lasa fa izany ihany ve izahay no iverinao ho zanakao, ry havana malala. Fangidina tsy maintsy misy izany eo amin'ny fiainana, fa ny antokana azo antenaina dia ny fiain'Andriamanitra ny fiainantsika ho tsara fiafara, satria ny fahasambarana dia efa toetra an'Andriamanitra ary toetra omen'ny zanany. Amin'ity androany ity dia tiako ny miraso antsika mandrakariva, tsy irary fahasahiranana eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, tsy irary ihany koa fangidim-piainana misy eto seroa, fa engany eka tsy ho isy izany. Fa ny any antenaina dia izao ny ninona mitranga an'Andriamanitra mandrakariva, izay no safiditsika. Ary amin'ity androany ity aza dia tiako ny miteny amin'ny ray mpianakaviana rehetra fa miankina amin'ny fijoroanao matoky ny fisian'ny fianteran'ireo fianakaviana ireo, na ny zanaka na ny vady eo amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Aoka atoky isika, aoka ilefitra eo ambany fanapahan'Andriamanitra isika, aoka ilefitra eo ambany fitantanan'Andriamanitra isika mianakavy, dia azo antoka fa ho todi-soa amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Be fitiavana indrindra ianao tomponay izay tsara indrindro, satria nomenao afatra sarobidy, afatra izay mahate-idera, fa ninonina angidi-piainana misy eto amin'ity zao tontolo izao ity dia ny safidy tsara eo amin'ny fanomponanao
no mahatsara fiafara ny amin'ny fiainana ray manontolo. Izany no antsoina hoe fahasambarana. Ray tsara indrindra any an-danitra ho tehirizo zay eo amin'ny fitsenanany zanakao raha ho avy amboninahitra izy. Ankehitriny ihany koa dia mitondra ambavaka ho an'ireo izay tsy salama etseroa ary mety misy marary aza manongila tsofina miaino an'izao afatra izao. Tompo avo indrindra omeo azy amin'izao fotoana izao ny tsirim-panantenana, ny fahatsarana eo amin'ny fanomezanao ny fitahiana ho azy. Enganeko tanteraka aminy ny fitantananao feno ka ninonina miatra dia azo antoka ny fitantananao. Midiran-tsetra amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao ray malalo ary momba anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.